Pejy afatanteraka indray ny makasika ny fampianarana ambony ny tanterahana androany ny filan-kevim-pirenena ho an'ny mpampianatra mpikaroka sy ireo mpikaroka ho mpampianatra teny amin'ny anjerimanontolo. Nisy ny tsy fidivikevitra teo amin'izy ireo satria dia nisy ampahany tamin'ireto mpampianatra ireto no tsy nilefitra tamin'ny fitakiny. Nizara ny hevitra ho an'ireo mpampianatra androany nandritra ny filan-kevim-pirenena no tanterahana teny Ankatso. Nisy tamin'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra no nivoaka ny hevitrano, nivoriana ary nilaza fa tsy nahafa-po ny fehi-kevitra tao. Hitanareo dia reso ao da iarenareo fa zay aloha zay tsy afako zay tsy afako. Mpianatra rehetrarehetra ny ao a voaka dia jereo zay hitanareo fa zay mampiresaka anareo resahana. Nanambara nefa ny filohan'ny sendikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra fa noho ny fitsonjovana ny mpianatra malagasy eny anivon'ny anjerimanontolo miankina amin'ny fanjakana dia nampandeferina ny mpampianatra ka manaiky ny fandaminana amin'ny anatanterahana manomboka amin'ny volana janoary 2024 ireo tambi-karama indemnité de logement sy indemnité de résidence. Fa mitaky kosa ny anehoany ny fitondrana fahavononana andoha na amin'ny ampahany amin'ireo tambi-karama ireo melohan'ny faran'ity taona 2024 ity. Makasika ny tsy fitovokevitra kosa indray dia filan-kevim-pirenena dia manirana ny nosy ka mazava ho azy fa noho izay fijerevana ny filan-kevim-pirenena ny section manerana ny nosy no nijerena ary nijerena naravona ilay hevitra mazava ho azy tsy maintsy misy ny frustré ao anatin'izany ary tsy maintsy misy manahelo satria tsy nitovy hevitra tamin'ny eritreretiny ilay izy anefa jerentsika foana ny firaisankina ny syndicat jerena ny section rehetra naravona ny tapaka ny section rehetra izay ny tapaka ny conseil national. Ny conseil national dia mety ary milaza fa izay indray aloha nydingana orosotsika nahazo an'izay valin'ny fitakina zay tsika ary mitaky ny fanatanterahana azy 2018 izy ary nefa ny koa rehefa misy an'izay action zay dia miverina koa zany mazava ho azy amin'ny asa manana mpianatra sy ny manao fikarohana zay ny asan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Iverina mpianatra sy hanohy ny asa fikarohana araka izany ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra horian'izao fivoriana izao. Hatreto nisatra amin'ny 2 arivo ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra manerana ny nosy ary nahitana solotena misa 2 avy ireo mpikambana manerana ny université eto Madagasikara.